niditra tamin'ny dingan'ny ampavalin-dalana ihany koa androany alady tetsy amin'ny kianja Mahamasina ilay fifananana baolina kitra ho an'ny sokajy génération 2000 zany hoe ireo ankizy teraka tamin'ny taona 2000 karakarain'ny ligue Analamanga taranja baolina kitra sy ny Orange Madagascar ity fifananana ity izay natao ampiainana ireo tanora malagasy izany atao hoe ambiance sy ny lalao atao eny ambony kianja amin'ny kanina 7 sy 20 ity zany fifananana zay nampitondraina ny anarana hoe Orange Kitra mini kanina 7 sy 20 mariana moa fa mitondra ny anaran'ireo ekipa afrikana 4 tafita amin'izany dingana famarana ny kanina izany ireo katita kely eto Madagasikara miatrika an'ity Orange Kitra mini kanina 7 sy 20 ity izany. Ny farana omaly sabotsy tetsy amikanja Mahamasina nidinga ny fifanitsanana amin'ilay fifananana baolina kitra ho an'ny sokajy génération 2000 karakarain'ny ligue Analamanga sy ny Orange Madagascar natao ampiainana ny tanora malagasy ny kanina 7 sy 20 atao any Egypte. Taoriny io andro fatelo farany fifanitsanana io ary dia niditra tamin'ny dingan'ny ampavalin-dalana ny Orange Kitra mini kanina 7 sy 20 androany teo amikanja Mahamasina ihany. Na dia efa nampiakarina ho 5:30 minitra aza ny fotoana ilalaovana dia saika nisaraka tamin'ny satery sy tamin'ny fandakana tiro but avokoa ireo lalao rehetra. Anisan'ireny ny fionana voalohany teo amin'ny ekipan'ny RMD na i Namibia sy ny ekipan'ny Aerofoot na i Angola. Efa tany amin'ny daka fasivy avao nivoaka ho mpandresy ny ekipan'ny RMD na i Namibia. Itoika hiditra amin'ny ampaefadalana moa ity fifananana Orange Kitra mini kanina 7 sy 20 ity amin'ny herinandro avy io. Toy izao ary ireo vokatra rehetra ny ekipan'ny RMD nitondra ny anarany Namibia nandresy ny ekipan'ny Aerofoot Angola taoriny fandakana tiro but 7-0 rehefa nisaraka adisala ohatrany rotanandritrany 5:30 minitra. Anarak'izay ny AS Mia RD Congo nandresy ny FC Morarano Algérie tamin'ny 2-0. Ny FC Nishi Burundi nandresy ny RFB Zamia Benin tamin'ny 3-0. Ny Sabnam Guinée dia nandresy ny ekipan'ny Garage Radom Uganda tamin'ny 1-0. Ny Netfoot Nigeria nandresy ny 5 FC Kenya taoriny ny fandakana tiro but 3-0.
les élites Sénégal nandesy ny Mandrangobato nitondra ny anaran'ny Zimbabwe tamin'ny roa ohatra nisy FTFC Mali nandesy ny FC Talent Afrique du Sud tamin'ny ray ohatra ary farany Mi20 FC Cameroun nandesy ny US Pro Academy Tunisie tamin'ny ray ohatra.